mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomeravantsika ry havako tratry ity zoma faharoa ambin'ny folo ny volana May ity ny mofinaina voalahatra ho anio dia ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona voalohany toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany santo ka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga amin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany no fanahin'ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ny afatra jaune eto ry havako ho an'ireo mpamaky ny epistily dia ny fitandremana. Fampitandremana ny mpino satria misy fanahy maro i Jaona aty amin'izao tontolo izao. Misy fanahy maro izay misy tsy mino an'i Jesosy, misy mandray an'i Jesosy, misy tsy mino an'i Jesosy ho fanahy izay tsy mahatonga anao ino an'i Jesosy ho tonga nofo, izay fanahy tononin'i Jaona eto hoe fanahin'ny antikristy. Raha toa ka mamaky ilay tapany voalohany isika dia efa hafa ny teny fampidirana ataon'i Jaona mampieritreritra izy manao hoe aza mino ny fanahy rehetra. Ilay teny hoe mino ny fanahy rehetra. Mampieritreritra ny fomba nampiasain'i Jaona ny amin'ny hoe mino ny fanahy rehetra. Ny tiany tenenao hoe mino ny fanahy rehetra dia izao: aza manaiky, aza mandray, aza mifandray amin'ireny fanahy ireny. Izany hoe misy fanahy maro zany izay tonga ety amin'izao tontolo izao dia aza ekena ho marina ny asan'ireny fanahy ireny, aza ekena ho ifandraisana koa aza ny asan'ireny fanahy ireny. Matetika mantsy hitantsika ao anatin'ny fanekem-pinoana tsika manao hoe mino ny fanahy masina. Dia ao anatin'ny finoana zany, ao anatin'ny fiainana kristianina dia mety misy koa ambaran'i Jaona karazam-panahy hitan'ny kristianina, renin'ny kristianina, ampahafantarana ny kristianina amin'ny fiainana andavanandro. Dia hoy Jaona manao hoe tandremo tsara, aza mino, ilay teny hoe aza mino zany dia izao: aza mandray, na manaiky, na mifandray, na mifampiraharaha amin'ireny karazana fanahy izay maro samihafa ireny. Fa ny fanahy izay ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Jaona zany dia milaza fa toy ny hoe misy fanahy be dia be, toy ny misy fanahy be dia be, ka izay fanahy rehetra mazava ho azy be dia be zany le fanahy ho Jaona, dia izay fanahy rehetra mino an'i Jesosy na manaiky an'i Jesosy no inoy. Inona le hoe inoy eto? Itsika tsy mino fa tsy Andriamanitra tokana. Mazava izay, Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, mino ny fanahy masina ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, zay ihany inotsika. Fa raha miteny Jaona misy fanahy be dia be eto dia inoy, tsy midika ilay inoana tahaka ny finoanan'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina loatra, fa hoe izay fanahy rehetra. Raha miteny zany hoe fanahy rehetra hoe dia izao tsy ilay fanahy tahaka an'Andriamanitra loatra, fa ilay toetra. Mety misy raha miteny hoe fanahy rehetra dia izao ohatra hoe miankina any amin'ny fiangonana katolika ianao, dia misy fanahy ihany zany. Tiany Jaona tena hoe mety misy fanahy ihany mazava ho azy, dia ny fanahy ihany dia fanahy mino
fa Jesosy de zanak'Andriamanitra. Raha miteny hoe lay fanahy dia tsy milaza milaza lay toetra mihitsy, milaza lay rehefa miteny mantsika manao hoe fanahy ihany de ndraindray afangarontsika amin'ny lafiny hoe lay Andriamanitra iny io Andriamanitra de fanahy mazava iny. Fa ndraindray misy raha miteny hoe fanahy de karazan-drazana koa mety hoe fahendrena, sotoavina, zany de ndraindray fomba fitenikeo amin'ny hoe fanahy. Raha miteny tsika hoe ratsy fanahy le olona dia milaza hoe ratsy toetra le olona, ratsy fiaina le olona. Ka raha miteny hoe John raha miteny hoe ny fanahy rehetra de tsy milaza hoe misy fanahy be deaibe zany a izay misy karazam-panahy be deaibe, mety misy karazam-panahy be deaibe tokoa fa ny finotsian'Andriamanitra de Andriamanitra tokana ihany. Saingy zao mety misy toetra maro samihafa, mety misy karazam-piangonana maro samihafa, mety misy karazana fa tsy fanahy samihafa akory izy reny satria Paoly miteny manao hoe zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy dia iray ihany mazava ho azy. Noho zany ny fanahy masina de fanahy iray ihany fa tsy hoe fanahy be deaibe akory izy, ka hoe fanahy misy sombina fanahy masina ry amin'ilany ary de misy sombina fanahy masina ry dia ireny fanahy masina ireny samy milaza hoe mino an Jesosy de inoana am'izay tsy zay loatra. Fa lay fanahy tiany Jona resahany hoe de tena hoe lay toetra isehoana ivelany, lay asany lay sotoavina mety ho voiziny lay fiangonana, lay fikambanana dia zay mahatonga an Jona hoe fanahy, zao toetra zany lay fanahy, lay endrika isehoana lay fanahy zany. Dia zay mahatonga antsika miteny mitandrina eto am'le fombolana hoe aza mino, le teny hoe aza mino dia marina fa fiteny hoe mino an'Andriamanitra fa hoe aza ifandraisana raha ohatra ka fanahy zay raha ohatra ka fanahy na fiangonana io zany na fikambanana zay mivohy ny tsy finoana an Jesosy tonga no. Raha mbola makafaka lay teny ndray tsika de miteny Jona aminah hoe izay fanahy na izay fiangonana tsy maninona sanatria moa zany na koa mety hoe fikambanana na koa olona na tahaka zany a ka tsy manaiky fa tonga nofo Jesosy de tsy avy amin'Andriamanitra izy. Raha miteny tsika hoe tsy tonga nofo Jesosy de zavatra roa no an-tsaina. Voalohany de zao zany manao hoe tsy manaiky hoe tonga nofo zany tsy manaiky ny mahazanak'Andriamanitra an Jesosy. Tsy manaiky ny hoe nanirahan'Andriamanitra an Jesosy ho hamonjy ny olona. Azo adinoina fa amin'ny epistily nosoratan'i Jaona de efa nanangasanga lay fivavahana antsoina hoe gnosticisme. Antsoina hoe gnosticisme na avy am'teny hoe gnose zay fahalalana na zao teny hoe diagnostika sy ny tahaka zany. De efa amin'ny vanim-potoana no nanoratana an'ity epistily ity zay efa nanomboka nanangasanga ny gnosticisme. Izy moa ty amin'ny taonjato faharoa vao tena iroborobo ity fifampianaran'ity antsoina hoe gnosticisme ity, zay mandrakaty ankehitriny mbola manana misy fiangonana na fikambanana izay mbola ataontsika hoe mipoitra avy am'zany gnose zany na gnosticisme zany. Ny gnosticisme raha tsorina de zao milaza zavatra anankiroa. Na telo voalohany de zao a, ny gnosticisme de milaza fa misy pitikafin'Andriamanitra no nanaovana ny olona ary Andriamanitra de tsy tokana fa misy Andriamanitra kely be deaibe. Misy Andriamanitra kely zay antsoina hoe déisme na déiste, misy na théiste koa aza, hoe misy sombin'Andriamanitra, misy Andriamanitra kely be deaibe ka lay Andriamanitra nahary ny tany a, Andriamanitra nahary ny olombelona dia Andriamanitra tsy tanteraka, Andriamanitra tsy tena izy. Zay anankiray zany hoe karazan-drazany mivohy lay fisina ataontsika hoe Andriamanitra kely be deaibe na fanahy be deaibe. Ary zay mahatonga nyty voambolana ampiasain'ny Jaona ty fanahy be deaibe. Te hitarika ny sain'ny mpino izy anohitra lay ataontsika hoe gnosticisme zay efa nanangasanga. Fa ny faharoa de zao ny gnosticisme zay zay tsy mivantana tsika teo hitantsika ny romanina koa ny romanina toko fahavalo misy voambolana be deaibe zay nampiasain'ny gnostika. Misy ao hoe na fahefana na anjely na ambony na ambany voambolana fampiasan'ny gnostika tao reny rehetra reny.
fantatra zotra masantsara efa ampianaran-diso na de tsy voatononareo gnostisisme le izy fa fantatra zotra maso ny karazam-pampianarana zay ny dininy kristiana nandritry ny taonjato rono eo dia lay fampianarana faharoa zay vo izy ny teny hoe ny zava-miafina ny maha-kristianina hoe tsy ny olona rehetra kory ny tonga kristianina fa misy zava-miafina lehibe misy fanomezatoerana ny fahalalana fanomezatoerana ny saina fanomezatoerana ny ataontsika hoe ny fanindraindrana lay olona be dehibe reo karazan-javatra vo izy ity toetsaina zay somary makakaiky ny filozofia any ity etsantsona de raha miteny manao hoe tandremo tsara fa ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' Jesosy tonga nofo de fanahy ny antikristy ny gnostisisme na ny gnostika dia nanda ny fahatongavana ao nofony Jesosy no zany dia eto zany jaona de te hanindry mihitsy fa ny fampianaran-diso voalohany indrindra de ny filazana fa tsy zanak'Andriamanitra Jesosy nandany maha zanak'Andriamanitra an' Jesosy nandany maha tsy mesia nandany maha mesia an' Jesosy de fantatsika arak'izany fa izao rehefa ny olona ny manda lay maha zanak'Andriamanitra an' Jesosy de mandany fitiavan'Andriamanitra mihitsy zany izy rehefa ny olona tsy manaiky fa tonga nofo Jesosy de zao tsy fivavahan'ny fitiavana intsony izy zany satria mazava ny teniny Jaona toy izao no ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao Andriamanitra de fitiavany ka nandefa ny zanany amonjy antsika amin'ny fotoana tsy inotsika fa zanak'Andriamanitra Jesosy de tsy mino ny fitiavan'Andriamanitra isika arak'izany de zao ny mpinona ny olona zay mino ny fitiavan'Andriamanitra de mino ny fahatongavana ao nofon'i Jesosy ny olona izay manda ny fahatongavana ao nofon'i Jesosy dia mandaha ny fitiavan'Andriamanitra tsy mino Andriamanitra fitiavana izy mazava ho azy jereo tsara ny vavahana jiosy vavahana gnostika moa ny tanyzaintsika teo fa tsy izy any ange be dehibe reo karazam-pampianaran-diso zay ampolony maro ireo zay nandany mahazanak'Andriamanitra an' Jesosy fa anankiray am'ireny ny vavahana jiosy ohatra vavahana jiosy ange tsy vavahana mitodika amin'Andriamanitra fitiavany vavahana kristiana no mitodika amin'Andriamanitra fitiavana fa vavahana jiosy tsy miverimberina ao anatin'ny vavahana jiosy mihitsy ny hoe Andriamanitra fitiavana fa ao anatin'ny vavahana kristiana no miverimberina ny hoe Andriamanitra fitiavana amin'ny jiosy de ny maso solony maso nify solony nify aina solony aina tsy mipetraka mihitsy ny hoe Andriamanitra fitiavana tsy mipetraka mihitsy ao anatin'ny vavahana jiosy ny hoe tiavany fahavalonareo mivavaha an'izay manentsika anareo tsy mipetraka zany ny vavahana jiosy vavahana jiosy dia na ny vavahana silamo fa vavahana kristiana ny fivavahan'ny fitiavana fa fitiavana an'Andriamanitra satria ny vavahana ny Andriamanitra ny kristiana de Andriamanitra fitiavana na lay Andriamanitra zay nanizaka ny zanany amonjy antsika Andriamanitra fitiavana no zany de hoy Jaona eto manazava tsara mihitsy manao hoe tandremo tsara fa ny ahafantaranareo fa marina lay fivavahana na marina lay fampianarana na marina lay fitezana de zao mampitodika ny olona amin' Jesosy mampitodika ny olona am'lay Andriamanitra fitiavana mampitodika ny olona am'lay Jesosy mpamela heloka de raha miteny zany eto hoe tandremo tsara ary fa izao zay fivavahana mitory an' Jesosy ho tonga nofo ny zanak'Andriamanitra tonga nofo dia zay no izy zany hoe le tandremo tsara fa izao rehefa ny fivavahana no mitory fitiavana an'Andriamanitra mitory fitiavana an' Jesosy de zay no izy fa mety misy fivavahana tsy mitory ny fitiavana an'Andriamanitra mihitsy fa mitory valifaty mitory fanavakavahana mitory fanoliana ny hafa mitory fanaovan-tsinitsinina ny hafa mitory fanamelohan-tena mitory fanamelohana ny hafa be dehibe ny tahaka zany dia ireny tandremana mety misy karazam-pampianarana ange mitonona ho kristianina fa izao tsy kristianina ny fiainany mitonona ho kristianina fa zao tsy kristianina mihitsy ange ny fiainany ny afatra ny fampianarany ndradray manjary fitiavana zavatra hafa mihitsy ny torinao lasa fitiavam-bola
fitiava-karena, fitiavam-boninahitra, fanavakavahana ny hafa, fanavakavahana volo-koditra, fanavakavahana fahalalana, be de be no mety hitatsika ary eto Antananarivo efa manomboka misy any zany. Eto Antananarivo zao tsika miresaka sao de mahita ianao fa misy fiarakodia misy manao propagandana fivavahana tahaka an'ireny hoe mampatsiaro ny taonjato fahadimy ambiny, mampatsiaro ny taonjato fahadimy ambiny folo tadiditsika tsara tamin'ny taonjato fahiny ambiny folo nisy nanao tahaka izany lay fivarotana antsonina hoe indulgence nataon'lay dominikana antsony hoe tetzel dia nitondra kalesha moa tam'izany fotoana zany ohatra nireny karazana fiarakodia zany raha tam'izany fotoana zany fantariny soavaly dia nitondra an'ireny de manao hoe aty ny tena fivavahana ity vidio ty indulgence ty vidio ty famelan-keloka ity nitety ny tanà ary nahatonga ny Lutera tesitra nahatonga ny fanitsipavahana any poitra fa eto amintsika eto Antananarivo tsika miresaka sao de misy fiarakodia mandehandeha mihitsy miteny hoe tongava aty fa aty ny tena misy fanasitranana, aty ny tena misy fivavahana, aty ny tena marina, aty ny tena zao marina izy fa tsy miteny jiosy aloha hoe diso ny fivavahana ary diso ny fivavahana ary fa de hiteny manao hoe ity le fivavahana ty lasa toy ny varotra mihitsy le fivavahana de manokana fiarakodia tsara tarehy de manokana sonorisation de mitety marina tafika masina ve zany asa tena tafika masina tokoa ve izany sa iny fa raha mijery lay afatra ianao dia mamperitreritra ihany tokoa hoe tena mampitodika atsika ao am'lay Jesoa velona, lay Jesoa tonga nofo, lay Jesoa nandresiny fahafatesana, lay Jesoa zay mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra tokoa ve ary be de be ny fanahy tahaka zany. Eto nivo ny fiarahamonina raha mitenitsika hoe fanahy de lay hoe lay toetra lay lay fanahy koa lay mety fanahy mamitaka be de be koa zany hitatsika ty ambany masoandro am'izao ora sy fotoana zao de hoy zao neto manao hoe mahay zara am'za toetra lay toeny hoe zaho toera de zao fakafakao mihitsy fantaro aty kosa fanahy zay indraindray mety mitory an' Jesoa mety mitonona ho kristiana saingy zao ny sotoavina voizina de zao tsy fitiavana an'Andriamanitra tsy fanekena an' Jesoa tompo sy mpamonjy fa ny faharoa de zao raha miteny koa hoe tonga nofo Jesoa de zao midikany hoe fahatongava nofon'i Jesoa dia tsy hoe tonga olombelona ihany Jesoa lay zanak'Andriamanitra fa ny faharoa de zao nandrava ny asan'ny nofo koa izy tonga nofo izy mba handrava ny asan'ny nofo zany hoe tsy hanome toerana lay asan'ny nofo hitatsika eo amin'ny Paoly afatry Paoly manokana eo amin'ny Galatiana miverimberina ty amin'ny Romanina miverimberina no hoe Jesoa dia tonga olombelona nandrava ny asan'ny nofo fa inona moa ny asan'ny nofo ny asan'ny nofo dia tenenin'ny Paoly io viavina vonana, fireharehana, fitsarana, fitenenany ratsy, fanompoan-tsampy de mety misy tokoa nefa ny fivavahana mitonona ho kristianina mety misy tokoa fivavahana mitonona ho mivavaka kanefa tsy miala amin'ny asan'ny nofo tsy mandrava ny asan'ny nofo fa mandrafy an'Andriamanitra ary indraindray aza dia mety mampifandrafy olona mampifandrafy fianakaviana misy fivavahana zay mampifandrafy mpiavana misy fivavahana fanahy mampiady fanahy tsy mampiombona fa fanahy mampisaraka lasa tsy mandrava ny asan'ny nofo fa indraindray atao mampivandravandra ndray koa zany ny asan'ny nofo fa mampivandravandra lay satria Paoly de manazava hoe ny nofo de manolotra ny fanahy fa indraindray lay nofon'izay no manjaka lay asan'ny nofondray no manjaka mampanjaka ny asan'ny nofo nefa misy mitonona fivavahana kristiana zay mahatokany hoe zaho toetra ny fanahy akatoko ny Pentecoste tsika zavako malala de mitona atsika eritreritra zany Jaune eto hoe misy karazam-pivavahana ataony hoe fanahy moa zany misy karazam-panana karazana fampianarana na karazana fotom-pampianarana miely be de be dia ny afatra Jaune de zao fataro zaho toetra aza malaky mifandray aza malaky mifamatotra na minona na mifanakaiky amin'izy eny akory ary ray fanahy no resahanao fa tsy olombelona mazava ho azy fa zaho toetra ny fanahy ary rehefa fantatrao kosa fa efa ao amin'ny fiangonana misy anao io fa ao Jesoa de aza miala ao ndraindray moa ry avako malala misy mivezivezy tsy aroa mandeha mitady fivavahana mitady aim-panahy ry maka ry
de manjary lasa mivily lalana fa ny zava-dehibe de zao manao hoe rehefa mba fantatrao amin'ny fiangonana nisy anao ny tezananao io de mitoera ao, FJKM ianao de mitoera tsara FJKM, katolika ianao de mitoera tsara katolika, anglikana ianao loterana de mitoera tsara, am'izay efa ny tezananao fa aza mitotototo makary be de be mifanahy mamitaka am'izao andro efa mampafantatra antsika an'zany ny tenin'Andriamanitra de manjary manimba ny fiainam-panahy, mety manimba mihitsy aza ny fanoloran-tena fa mitoera am'izay efa nampianarana anao, mitoera am'izay efa nitezananao satria fantatrao nampianatra anao an'izany hoy Paoly. Noho zany de zao enao efa mino, efa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy, efa voafela heloka de minoa am'izay de mitoera am'izay fa mety mamitaka de zao satria voizina ny hoe ary misy fanahy mampanankarena, ary misy fanahy manao avita an'izao sy ny sisa, zao toetra ny fanahy fa ndraindray tsy ilay Jesosy velona, tsy ilay Jesosy nanesany fahafatesana no nitoriana na hampahafantarina any fa ndraindray fa fanahy ny fitadiavan-karena na fitadiavam-boninahitra na koa mety ho fanahy mampisaraka, fanahy mitsara fotsiny sy ny tahaka izany, fanahy manameloka, fanahy masina rehafako tsy zany, fanahy masina de mitona antsika ao amin'i Jesosy, mitona antsika hatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra na ao anatin'ny zavatsarotra azy tsika de hitatsika foana ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fanahy masina de mitona antsika hatsiaro ny halehibeny ny famindram-pon'Andriamanitra, ny fanahy masina de mitona antsika hanana fiadanam-po, ny fanahy masina de mitona antsika hifaly amin'ny fiainana isan'andro fa tsy fanahy mampiferin'aina na fanahy mampiady na fanahy tsy zany ny fanahy masina fa ny fanahy masina de fanahy mahatonga anao manome voninahitra an'Andriamanitra. Ingeny afaka malala mino tompo fahazavan-tsaina ianao ka hizaha toetra izay karazam-panahy sy fampianarana izay miparitaka am'izao andro farany zao. Hivavaka sika. Tompo misotranao zahay fa mampitandrina anay ny soratra ao masina, mampitandrina anay ny amin'ny izay tokony hiazonanay ny finoananao Jesosy ary mampitara anay koa fa misy karazam-pampianarana, karazana fanahy maro samihafa zay tonga ety am'izao tontolo zao de misy ny fanahy zay sandoka, mitonana hiala aminao Andriamanitra, mitonana hiala amin'ny finoananao, mitonana keo aza hiazakazaka any amin'ny asan'ino fo. Misaotra tompo fa mazava ny teninao fa ny fanahinao de fanahy mitona anay hitodika aminao Andriamanitra ao amin'i Jesosy zay maty nisolo anay teo amin'ny hazo fijaliana. Dia mefa indrindra tompo ay anavaka, mefa hazavan-tsaina ay anavaka ny fanahy tsy izy amin'ny fanahy izy zay ny fanahinao masina, fanahy mpampianatra, fanahy mpampahery. Mivavaka zay tompo am'izao vanim-potoana andro ankehitriny zao, ampaherezo ny fiangonanao, ajoro tia ny teninao ary ampaherezo ny fiangonanao toetra mandrakariva amin'ny fampianarana tena izy ao aminao Jesosy. Arovy amin'ny fampianaran-diso ny zanakay, ny mpino, ny fiangonana, arovy amin'ny fampianaran-diso ny tanoranay, arovy amin'ny fampianaran-diso ny kristianina am'izao andro ankehitriny zao satria fantatra efa betsaky zany araka ny tenin'ny soratra masina efa tonga eto am'izao tontolo zao ny antikristy de lay fanahy manohatra ny finoananao Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Dia ampaherezo koa zahay tompo amin'ny fitezam-panahy zay isam-pianakaviana, isa-tokantrano, meherim-panahy ny ray aman-dreny mba ahataiza ny ankohonany amin'ny fitiavana sy ny fahatahorana anao. Vavaka ho an'ny isam-pianakaviana zahay mba ho fianakaviana mifankatia, ho fianakaviana mifandray sy mahay mifamela ny fianakavian'ny mpino. Misaotra Jesosy. Amen.